Anisan'ny nanambarany heviny mahakasika ity ny firenena Amerikana ny masovon'ny États-Unis tamin'ny alalan'ny masovon'ny États-Unis zany izy ity dia nanarahany Araba ny fanapahan-kevitra izay noraisiny filoham-pirenena tamin'ny filazana sy ny fandoroana ireo minisitra voakasika amin'ity raharaha ity zany analany fitoriana izay napetraka izy ireo tamin'ireto mpanao gazety mirahalahy ireto. Izay ny mikasika ny raharaha iny fa iresaka mandinina ny politika indrisika manomboka hatreto ny tanterahana tamin'ny ity androany ity tetsy amin'ny Carleton tetsy anosy ny fanolorana ny boky entina indrindra ametrahana ny soro-dalan'ny fampihavana-pirenena ny komity pirenena misana izay fampihavanana izay moa no nikarakara ity lanonana androany ity. Teny amin'ny Carleton anosy no ny fampitona ireo tompona andraikitra isan-tsokajy ny voasana amin'ny resaka fihavanam-pirenena. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny boky entina ametrahana ny soro-dalan'ny fampihavana-pirenena. Boky nentin'ny komity ny fampihavana-pirenena izay mirakitra ny vokatry ny Artsikas ny tanterahana momba izay fampihavana-pirenena izay. Raha ny fanazavana-Andriamatoa Taberar'Andriamanantsoa filohan'ity komity ity dia ny 20 Aogositra izao no heverina ho tanterahana ny atrikasa lehibe izay entina ampifondronana ireo voakasika rehetra amin'ity resaka fampihavana-pirenena ity. Ary ilaina hoy ny nambara ny fanohanan'ny filoham-pirenena amin'ity fikasana izay nampanantenana ny vahoaka malagasy ity. Zay efa nihaona tamin'ny présidence 5 fois. Ary ty zavatra ataon'ny présidence anandefa solitena hoe zatra ministre de l'activité. Ary ny ministre siavatry fanindry le androany satria misy fandehanan'ny Union européenne ihany koa. I premier ministre Belgique ny tokony tonga teo fa niala sina ny fanindry. Iaro dia tsy minimisy ignano présidence anao sakana ka politique misy anandro hitasika potika izy sy manao atsany aminao iny zany manao ny fampihavanana atsanao ia atsany amin'ny papa amin'ny tany masika ary tany Madagasikara ty masika koa hoe anao politique ny fampihavanana iaro tsy dia mino ny président icontrantien satria isika miteny na ny gouvernement dia fampihavanana fa magnampy anazy asika zany satria firenena ka agnatin'ny fampihavanana hoe misy gasy ve exilé agny dia anao ty do mahasotra managnavana ny Marc Ravalomanana izy apetraka ao amin'ny gadja sy Marc Ravalomanana ihany tadiavana ty fa anisany fa be dia be mbola amin'ny gadja amesaka sy fitoviany zany agnisan'ny daholo ino antony ny exilé ny Ravalomanana misy vérité tenenina. Nisy arak'izany ireo solitena avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny mpikambana amin'ny gouvernemanta filohan'ny anteny meram-pirenena ary ihany koa mpikambana avy amin'ny filan-kevitra ho fampihavanana malagasy nanatrika ny fotoana.